Fa nanolotra ny fitaovana ilaina amin'ny fiaianana andavanandro ho an'ireo traboina etsy Antanimora ny fikambanana Fanahy maha olona Androany no natolotra ity fikambanana ity ho an'ny Bngrc ireto fitaovana ireto mba ahafahana mitsinjo ireo traboina. Tonga nameta ny didina amin'ny firenena ny fikambanana ny Fanahy maha olona izay taren'Andriamatoa ny rahadoravalmanana ka nanolotra fanampiana ho an'ireo traboina vokatry ny rivo-dozatredza teny amin'ny foiben'ny Bngrc etsy Antanimora. Nahitana fitaovana fitavanana rano afaka entina mandehandeha miaraka amina pompin-drano miisa 2 ary bodofotsy miisa 100 izany fanampiana izany. Tandrazana miombolana izy ity ary fantatrareo fa be da be reo sinistre eraky Madagasikara nandritra 3 andro nandeha nitsidika tamin'ny roplanina ny Madagasikara dia tena hita hoe voadona ary rehefa niresaka tamin'ny tompon'andraikitry ny fanjakana amin'ny Bngrc ato dia be da be ny efa taitikasa zareo dia hoe nanapa-kevitra zay Fanahy maha olona aloha aty amin'ny Bngrc aty amin'ny fanjakana no atolotra ny fanomezana dia anjaran'ny zareo no manatanteraka azy. Ny zavatra natolotra tsy mba vary fa resaka purification na station na eau potable izany hoe ny zavatra mampalahelo eto amintsika dia le zavatra le ranosotroan'le olona mihitsy nefa ny rano anisan'ny foto-sakafo voalohany. Ho an'ny Bngrc dia tafiditra ao anatin'ny vahaolana maritra izao fanampiana avy amin'ny fikambanana ny Fanahy maha olona izao. Anisany miavaka ty fanampiana ty inona ny nampiavaka azy satria ity zany dia tafiditra amin'le lazaintsika hoe solution pérenne izany hoe vahaolana maharitra ary dia ohatran'izao mihitsy zany anisan'ny ilaitsika ary tena ilaitsika hoe vahaolana maharitra fa tsy hoe marina fa misy le tsy hoe manamaivana an'le vonjyaina hoe fanomezana vary na menaka an'le olona fa tena hoe le vonjyaina le vahaolana maharitra ohatran'izao mihitsy zany ilaitsika hoe efa tsy jovona sady hoe sao dia sanatria mety isy aretoka rehefa misy ny tondra-drano. Ny antso amin'ny fandraisana ndraikitra ho amin'ny malagasy tsirairay Andriamatoa ny rahadoravalmanana manoloana ny hivona. Dia ny fandraisana ndraikitra ange tsy voatery foana hoe tsy maintsy rehefa latsaka candidat dia hoe tsy miandry indray zaho tsy resaka toerana ny mamaiky fa resaka fanompona fa vonona tanteraka ny anampy any Madagasikara na ny fanjakana ary hanao tolo-tanana ho an'ny fanjakana malagasy satria fanjakana malagasy nge Madagasikara dia hanao tolo-tanana an'zareo Nilaza ny mbola nolotra fanampiana ihany koa izy rehefa mahazo ny tatitra mikasika izay ilaina rehetra avy amin'ny Bngrc.